Diako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fiaikekeloka sy fanonerana. Fiaikekeloka sy fanonerana. Zany no asongadiny nofinainantsika andray anio. Ao amin'ny bokin'ny Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahafito hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Fiaikekeloka sy fanonerana. Taoriana ny fananarana izay nataony Natana mpaminany any Davida mpanjaka, dia tonga niaiky ny elony izy rehefa nahatsapa fa tsy netiny nataony tamin'ny nangalany any vadiny Ory mpanompony, nangalany any Batseba ho vadiny zany andamina, fa ny nampamonony ankolaka any Ory ihany koa tetsakilan'izay. Rehefa nanariny mpaminany Natana i Davida, dia niaiky teo anatrehan'Andriamanitra fa tsy nety koa no nataony. Zao indrindra no amtinan'ilay mofinaina azy eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo, manao hoe: dia o Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehova aho, ary kosa Natana tamin'i Davida, Jehova efa nanaisotra ny helokao ka tsy ho faty ianao. Nefa noho ny nampitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehova tamin'izany zavatra izany, dia ho faty koa ny zaza izay ateraka ao. Etsakilany aloha zany dia niroso tamin'ny fiaikena heloka i Davida, tsapany fa tsy netiny nataony, ary dia indro nifona tamin'Andriamanitra ho azy izy, ary nifona tamin'Andriamanitra ho an'ilay zaza tao nateraky izy sy Batseba. Fa etsakilan'izay tsy mandeha ho azy akory ny fifonana, tena ambara fa tsy misy heloka tsy azo ifonana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy ny fahotana izay tsy azo andraisana ny famelan-keloka, fa afaka manatona an'Andriamanitra avokoa ny mpanota rehetra, afaka mifono eo anatrehan'Andriamanitra avokoa na inona heloka natao, na toy inona hadiriny izany. Etsakilan'izay kosa nefa dia ambaran'ny soratra masina fa tsy afa-misaraka amin'izany fiaikena heloka izany ny dingan'ny fanonerana, ary dia nanonitra tamin'ny lafiny betsaka mihitsy Davida raha ity mofinaina ity no hitantsika. Satria nikitikitika ankohonana Davida dia manonitra eo anivony ankohonana, satria nangala badin'olona Davida, dia indro ambara fa ho alain'olona apahabe maso amin'ny atoandro be nanahary koa ny vadiny. Hitantsika moa fa ny fahamarinan'izany any amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo, andininy faharoa amby roapolo, fa i Absalona zanany no tonga naka ny vadiny iray. Ary tsy izany ihany, fa satria namono tamin'ny sabatra Davida, dia indro idiran'ny sabatra ny ankohonany ka hahita fahafatesana, dia indro nipaka tamin'ilay zaza ny fahafatesana. Endrika anehoana ny fanonerana izay ataon'izay miaiky eo anatrehan'Andriamanitra zany.
raha tsarontsika ne dia marina mandrakarivo zany fa raha toka niaikeloka ilay jiolahy teo ankavanan'i Jesoa teny amin'ny hazo fijaliana ka nitenenan'i Jesoa hoe anio ny eo nanao amiko amin'ny paradisa, tsy midika akory zany fa tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana intsony izy, tsy meloka intsony izy. Ary fantatsika tsara ny dingan'ny fanonerana nataony Zakaiosy taorianan'ny fiaikeny eloka fa nanombotra avy efatreny izay nangalarina izy. Revako malala ao amin'ny tompo, tsy afa-misaraka ao anatin'ny dingan'ny fibebahana andany ny fiaikena eloka, fahatsapatena fa diso ianao, tahaka izay tenenin'ny Davida eto manao hoe efa nanota tamin'i Jehova aho. Toy izany koa no nataon'ilay zanak'Adala raha natsapa ny fahadsoana izy dia niteny manao hoe efa nanota teo anatrehany lanitra sy teo anatrehanao. Kanefa tsy mifarana eo akory ny dingan'ny fibebahana fa mitoy mandrakariva amin'ny fizakana na ny fampiarana izay rehetra mety fanonerana, fanehoana amin'ny endrika hita maso, ny fizakana, ny sazy na ihany koa izay mety ho vokatry ny faharatsiana na ny fahotana natao. Izany no mahatonga ao anatin'ny fiangonana rehefa mandray fanapahan-kevitra samihafa ny fiangonana raha toka misy fahadisoana nataon'ny olom-piangonana anankiray ka mandalo amin'ireo ambaratonga ny rafitra samihafa ankoatran'ny fifonana izay atao, dia misy ny famondran-toerana ohatra, na misy ny fampietoana ohatra, na misy ny fanesorana na fampietoana jiom-pandray fanasan'ny tompo na fanesorana amin'ny andraikitra samihafa, satria tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fibebahana ny fanonerana, fanoneran-tsazy, fanonerana ny fahadisoana amin'ny endriny samihafa. Ambara arak'izany ry havako malala fa tsy misy ny afamaina ary tsy misy ny mialamaina. Izay manao ny tsara dia andray ny vokatry ny fahatsarana izay nataony, izay manao ny ratsy dia hibabo mandrakariva ny heloka izay nataony ary hiarana izay mety ho vokatry izany koa azy. Ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra mamela heloka ary manafaka amin'ny fahotana tokoa izy, saingy tsy ho foana miaraka amin'izany akory ny vokatry ny fahadisoana izay natao. Enganetsika ry havako hahatsapa mandrakariva fa natohinana endrika iverenantsika amin'ny tompo dia mamindra fo, mamela heloka ary ahafahan'ny tompo amin'izany isika, fa tokony koa ho vonina tahaka izany ny amin'izay hibaby ny fahadisoana izay nataony ny teny. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra ary izy anie ampahery antsika tsiraray avy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra tsotoa, ilay Andriamanitra mpitsara marina, ilay Andriamanitra mandray izay rehetra mibebaka, miaikeloka sy mifona eo anatrehanao, ary dia manatona anao amin'ny fanetretena izay. Ianao kosa ampahery anay mandrakariva mba ahatonga anay andray ny fitafian'ny voninahitra aho ho amin'ny famendrehana rehetra takiny ny teninao. Vavaka izay ho amin'ny fiainan'ny fiangonana, tsaronay ny asa fampelezana ny filazantsara amin'ny alalan'ny sekoly ohatra eo anivon'ny fiangonana, ny tetikasa fanorenana sekoly amin'ny faritra maro izay mbola tsy misy, amin'ny synodam-paritany maro izay mbola tsy misy izany, apetrakay ampelantananao.
ianao Jesoa ihany koa anankina anay sy ametrahanay ireo vinam-panabeazana samy hafa izay katsahan'ny fiangonana. Dia mampahereza ny mpanabe rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.